Efa ndresaka an'izay fampianarana ambony izay antsika dia manana zava-baovao andreo maniry ny hianatra ao amin'ny sekoly ambony sy miankina Uprim toy izao manaraka izao ny fanazavana hoentin'ny Italia. Amin'ity volana marsa ity no fidirana manaraka ho an'ny eto amin'ny université privée de Madagascar. Izy ity moa zany dia fidirana deuxième vague raha toa ka efa napiditra ny mpianatra première vague izahay tamin'ny volana novambra teo. Misy sampam-pampianarana anankidimy azon'ny mpianatra arana eto amin'ny université privée de Madagascar: ny gestion et management, ny droit, commerce et marketing, communication ary ny paramédicaux. Ao anatin'ny paramédicaux moa dia ahitana option anankiroa dia ny infirmier généraliste sy ny sage-femme. Tsara ny manamarika fa ao amin'ireo sampam-pampianarana 10 ireo dia tsy misy ny concours d'entrée ho an'ny eto amin'ny université privée de Madagascar fa ny fananana ny mari-pahaizana baccalauréat moa zany no ilaina ho an'ny mpianatra dia hiditra amin'ireo sampam-pampianarana misy eto amin'ny Uprim ireo. Raha toa ka mahaliana anao ny hiditra eto amin'ny université privée de Madagascar dia aza misalasala manantona ety amin'ny Uprim ety Andavamamba no misy anay. Diplôme DTS bac plus 2, licence bac plus 3, master 1 bac plus 4 sy master 2 bac plus 5 no azo ato amin'ny Uprim ao aorianan'ny fianarana, izay marihana fa ara-dalàna ara-panjakana avokoa ireo diplôma izay omen'ny Uprim ao aorianan'ny fianarana ireo.